Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitso, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na Deliverance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefeny izy mba ny fantanina mila apetraka androany de hoe iza ianao, iza za, iza marina aty. Zay ny fantanina mila apetraka. Tsy any amin'le hoe iza ny fahavaloko, tsy any amin'ny hoe manahoana ny olako, tsy any amin'ny hoe ohatrinona ny trosako, tsy any amin'ny hoe iza ny miady amiko, tsy any ny olana, fa ny olana de hoe fantanina mila apetraka de hoe iza. Avereno izay fantanina zay hoe iza za, iza marina, manahoana ny atao anatiko. Ataovy amain eto amin'ity matitoko fahavalo ty de zao nisy demoniaka anankiroa. Demoniaka zany de zao olona misy devolo zany, ary devolo masiky. Eo amin'ny matitoko fahavalo andeha ny fahavalo am'roapolo de zao mivaka ny teny. Ary noho ny tonga teny ampita Jesosy teo amin'ny tany Gadarena, de nifanena tamin'ny demoniaka rola. Nifanena tamin'ina hony zany demoniaka zany, araky ny teniko teo dia olona misy devoly. Ny olona misy devoly de antsoina hoe demoniaka. Ny demony, fa ny olona misy devoly de inona fiantsoana azy? Demoniaka rola. Nifanena tamin'reto demoniaka rola reto Jesosy. Nivoaka avy tany amin'ny fasana. Nivoaka avy taiza hoe tany amin'ny fasana. Zany hoe ny herin'reto devoly reto ny fahefanananana de nivoaka vaizy avy ao am-pasana, avy ao anaty fasana. De voalaza amin'ny baiboly fa sady masika loatra. Maninona hoe reto demoniaka rola reto? Sady masika loatra, ka tsy nisy olona mahazo mandalo amin'izany lalana zany. Tsisy olona sa mandalo amin'io lalana akaiky n'io fasana misy an'ireo demoniaka rola reo. Tsisy sa mandalo, matahotra ny olona mandalo satria matanjaky ireo devoly reo, masika ireo devoly reo, mamono ireo devoly reo, manjatra ireo devoly rola reo, mampijaly olona ireo, mampatahotra olona ireo. Ary ny olona rehetra tsisy sa mandalo, tsisy sa mandalo. Te ilaza aminao a ny lalana tsy sahan'ny olona andehanana azonao vakivakina, azonao andehanana. Ny olona lalana tsy sahan'ny olona andehanana, ianao afaka mandalo amin'izany lalana izany satria lehibe zay ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao. Ny olana tsy sahan'ny olona atrehana, ianao afaka manatika an'izany. Ny ady tsy vitan'ny olona ny manatika azy, omen'Andriamanitra hery ianao, matanjaka ianao satria lehibe ny ao anatinao, lehibe ny ao anatinao. Iza ianao, iza ianao, antaniny eo anilanao, antaniny eo anilanao, iza ianao e. Iza ianao, ataovy misy fahefana tsara zafady. Iza ianao, iza ianao. Alleluia. Ianao tsy mitovy amin'izao tontolo izao, ianao tsy mitovy amin'ny fianakavianao, ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra, manana zavatra ianao anatinao. Alleluia, 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 alleluia. Ny olona sigarany ao anatiny ao setroka, tokany ao anatiny ao. Misy olona tsy samy teny masom-bahoaka raha tsy avy ny sory toka. Ny olona rongony, zany ny mahatonga ny tanora mifoka rongony, satria rehefa mifoka rongony izy de mieritreritra ny tena no lasa olona ngeza be zany. Ny olona ao anatiny ao de le tapakazo kely iny ny heriny, le tapakazo kely izy avy any amin'ny doany iny ny heriny, lay ody ratsy iny vovombovon-javatra iny ny heriny. Ty ampafantatra anao a,
nisy an'ilay lehilahy efa nitsangana tamin'ny maty, izay no manjaka ao anatinao, izay no miaraka aminao. Aleluia. Natahotra ny olona rehetra, tsisy sanandalo teo amin'ny fasana. Vao mahita an'ireo demony akarola reo ny olona dia efa mitsangam-bolo, mangoritsina ny vatany, matahotra, mialaala, andao iala, so enjehan'izy rola reo, maty etrotsika ratratran'ireo, masika ny devoly eo anatin'ireo, maratsitsika ratratran'ireo, mandositra ny olona. Voalaza ny baiboly fa tsisy sa nandalo tamin'izany lalan'izany, tsy misy sa, satria fantatrao ve ny mikonty tsy ny zavatra ety ivelany fa le zavatra ao anaty. Inona ny ao anatinao? Inona ny ao anatinao? Fa miankina ny angezan'izay zavatra ao anatinao, averiko, miankina ny angezan'izay zavatra ao anatinao, ny alehibeany zavatra ao anatinao, ny afahanao miatrika ady. Tsy le ady ny olana, tsy ny problème ny olana, tsy hoe demony amasika ny olana, tsy ny fahavalo ny olana. Tenenao zay ny eo aniranao, tsy ny fahavalo ny olana hoe. Tenenao zay tsy le problème io ny olana hoe. Tenenao izy tsy vadinao maditra io ny olana. Amen sa tsy amen? Tsy re olona makahalanao re ny olana, fa nyfanontaniana mipetraka dia hoe manahoana lay ao anatinao. Matahotra ny olona rehetra andeha amin'ny lalana teo akaiky ny fasana, fa rehefa tonga Jesosy, tsy hoe ny atakataka, tsy hoe ny alaala, fa rehefa tonga Jesosy ary nalehan Jesosy tao agadareny, dia noho ny amin'ireo rola reo mihitsy, noho ny amin'ireo demony reo mihitsy. Ataovy aleluia. Satria devoly nampiororolona, nampijaly olona, dia ozy Jesosy, aleo fa ho avy any aho, alefa ho avy aho, alefa ho avy aho, alefa ho avy aho. Ataovy aleluia. Tsy hoe ny paozin'i Jesosy hafa noho ny paozin'ny olona rehetra, tsy hoe ny lokon'akanjony hafa noho ny lokon'akanjon'ny olona rehetra, tsy hoe boky ozatra be izy, be ozatra be, ozatra izy le mpanao politika reny, tsy zany. Tsy hoe 3 metra Jesosy dia natahoran'ireo olona ireo, tsy zany. Fa tonga Jesosy manana zavatra ny tsy ananan'ny olona, tsy zavatra ivelany, fa lehibe le ao anatiny, lehibe ny ao anatiny. Ataovy aleluia. Ka vao nandalo Jesosy, dia zao ny tenin'ireo devoly ireo, vao nandalo Jesosy eo amin'ny andininy 7:20 arindro, ny antso izy ka nanao hoe ireo demony akarola reo, moa mifaninina akory izahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra eo. Tonga ety va ianao, ampijaly anay alohan'ny fotoana. Tonga ety va ianao, ampijaly anay alohan'ny fotoana. Aleluia. Averiko le 7:20 miara mamaky tsika. 2 roa telo. Arindro ny antso izy ka nanao hoe moa mifaninina akory izahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra eo. Tonga aty va ianao, ampijaly anay alohan'ny fotoana. Asa ianao na resy lahatra na tsy ho resy lahatra androany, fa hiala eto ianao androany, olona hafa mihitsy ianao hiala eto. Manana zavatra ngeza be ianao anatinao eo. Reo zavatra atahoran'ny olona rehetra tsy ho atahoranao zany manomboka androany. Amen. Raha vao nahitany Jesosy reto demony akarola reto, dia nanomboka nandoaliky, ny ekoaka, ny taraina, ny antsoantso. Jesosy io zanak'Andriamanitra avondrindra, Jesosy zanak'Andriamanitra avondrindra, tsy te hijery anao zay. Tonga aty va ianao, ampahory anay alohan'ny fotoana. Mijaly zay, vao mahita anao zay dia mijaly, vao mahita anao dia resy, vao mahita anao vita ny tantaranay. Jesosy io tonga va ianao, ampijaly anay alohan'ny fotoana. Rahalahy sy anavavy, zay zavatra natahoranao hatramin'izay dia tsy ho atahoranao tsony manomboka androany, satria
tsy hainao intsony no velona fa Kristy no velona ao anatinao. Misy Andriamanitra velona ao anatinao. Amen. Manahoana eno izao, manao ahoana lay ao anatinao? Inona hoe le fanontaniana petraka? Manao ahoana ny ao anatinao ao? Iza ny ao anatinao? Miakina amin'izay ihany raha lasana bavy malala, fa tsy voatery atahotra ianao ny zavatra atahoran'ny olona. Averiko, tsy voatery atahotra ianao ny zavatra atahoran'ny olona. Avy alao ny olona rehetra atahotra an'io, hoe vao mandalo iny dia efa mekohaka ny olona, matahotra ny olona. Tsy voatery ianao atahotra ny zavatra atahoran'ny olona, satria zao ianao manana zavatra tsy ananan'ny olona, manana zavatra tsy ananan'ny olona, manana zavatra tsy ananan'ny olona. Tsy zavatra ty ivelany, tsy tomobile, tsy trano, tsy 4x4, tsy diplôme, tsy volany amin'ny banky. Mety tsy manana an'izany ianao, fa manana zavatra ianao ao anatinao. Vao mahitanao mpamosavy dia angory vitsika, atahotra, hitsangam-bolo. Vao mahitanao mpilana ody ratsy dia hiapakapaka anao. Vao mahitanao ny olona mpanao ratsy dia tsy samy kasikasika anao, resy miery-maizina ao anatinao. Vao mahitanao mpanendaka dia tsy sahy hikasika anao. Zany amin'ny anaran'i Jesosy, satria lehibe. Alleluia. Lehibe Zay ao anatinao. Fantaniana petraka dia hoe manahoana ny ao anatinao? Manahoana ny ao anatinao? Fantaniana petraka tsy hoe ohatrinona ny volana ananao hoentinao andeha hiady. Tsy zay ny fantaniana petraka. Fantaniana mipetraka tsy hoe manahoana ny diplômanao. Fantaniana mipetraka tsy hoe firy ny trandronao, manahoana ny adverseranao. Iza ny adverseranao? Aza miasa loha amin'izany. Mety hiteniny ianao manao hoe pastera, ny olona miady amiko dia olona ohatr'izao ny olona miady amiko. Manakatao izy, anankitelo ny avokahana, manambola be izy. Raha lasiana bavy, tsy zany ny fantaniana mila petraka, fa ny fantaniana mila petraka dia hoe manahoana ny ao anatinao. Iza ny ao anatinao? Fa rehefa fantatrao ny ao anatinao, matanjaka ny ao anatinao, zay atahoran'ny olona rehetra, tsy voatery ho atahoranao zany raha lasiana bavy. Tsy voatery ho atahoranao zany. Ataovy alleluia. Tamin'ny larobia marainy zay ny aingatany a Frantsa, ndeha ho any ndeha hiverina ty Madagasikara. Larobia maraina no ny tonga tao amin'ny aéroport dia nisy rahalahy niaraka taminay moa vazaha zay niaraka taminay zay. Izy mivady, nitondra anay nakany dia nitondra anay niverina anakaty. Izy ireo no anisan'ny karakaranay ny antoko amin'ny billet anay, asivitehaka mafy ho an'izy mivady ireo. Alleluia. Izy mivady ireo noho ny efa hiverina nefa zay lany daty ny passeportn'le vazaha io. Zay eo amin'ny aéroport ao France. Ny any tsy mitovy ny aty. Ny aty mba be pahalala ihany ianao aty dia mba azo ifampiresahana, fa any tompoky tsy mety ifampiresahana zany. Nalefa teo amin'le scanner anankiray le passeport dia nilavon'le scanner, efa lany daty teo izy dia tsy afaka mandeha. Nentina tery amin'le olona responsable hoe ty zay andeha ho any Madagasikara fa mbola misy 5 volana mahery ty dia ny any ny passeport moa zany zay tokony hoe enim-bolana avant dia efa soloana, fa tsy miandro hoe 5 volana fa enim-bolana avant. Dia niteny le vazaha responsable teo, tena tsy afaka mandeha ianao izy ramose, tsy afaka mandeha ianao fa lany daty ny passeportnao. Dia niantsoantso tany ambony tany le polisy le responsable ao amin'ny Air France, dia zay fotrina ny valy teny, tsy afaka mandeha. Dia za tsotra fotsiny, kalma fotsiny nareo. Taovy alleluia. Tsisy an'izany tsy lasa zany tsika androany, fa hanokatra lalana Andriamanitra.
anokatra lalan'andriamanitra kalma fotsiny mamatsy an'ire le manodidididina nanatitra anay teo tsisy an'izany tavela ty zany satria raha vao tsy lasa zareo dia miara-tsy lasa eo zany miara-tsy lasa ozy tsy misy azy zany alleloia kalma lasa mivavaka zao fotsiny fantatra anokatra lalany ianao jesosy androany anokatra lalany ianao halleloia dia niantso tatya Madagasikara telefônina kely indray mandeha fotsiny misy kely ohatra zao misy olana sisisa misy olona natsoky kely anankiray zay tatya Madagasikara dia aive zany pastera ozy izy dia milaminy zany pastera fa za matahotra ozy izy koa manana finoana alleloia dia ry zareo tatya Madagasikara indray niantso tany a France alefaso reo olo reo ataovy alleloia iny fa lasa somatsara siviteka raha lasana vavy Alleluia. raha lasana vavy tsisy antony ampikororompaka anao zany amin'ny fiainana rehefa fantatra hoe iza ny ao anatinao iza ny ao anatinao vao nitsangana fotsiny Jesosy dia nikikika ny devoly naninona hoe zafady ry zanak'Andriamanitra avindrindra ao tonga ampijaly anay aloha amin'ny fotoana va ianao sady nandohalika ny olona rehetrarehetra nefa vao mandalo ao maninona daholo mandositra daholo tsy sa mandalo ao matahotra satria petile ao anatiny kely ao anatiny pokatony ao anatiny tsisy nininona ny ao anatiny dia vao mahita an'ireo demony ireo dia inona ny atao tongotra akatoka maninona hoe tonga dia mandositra daholo Jesosy ndray ozy Jesosy alao ao avy aleo ao avy alleloia satria raha vao tonga eo tsy sandry ny entiko miady am'ireo tsy herin'ny karate ny entiko miady am'ireo manana zavatra atao anatika ato zay tsy anana an'ireo fo nahita ny Jesosy ireo demony aka ireo afaka mibotsimbotsina sa tsy afaka ny rere sa tsy afaka ny zesta teo amin'i Jesosy sa tsy afaka nampiasa hery sa tsy afaka ireo demony aka ireo tonga dia nafato Jesosy tamin'ny herin'Andriamanitra ny tanany sy ny tongony ny ekohaka Jesosy io tonga ampijaly anay aloha amin'ny fotoana va ianao dia ozy Jesosy miala moramora raha tsy te hahita olana miala moramora dia nangataka ireo devoly ireo avy aloha zay mba hiditra amin'iretsy kisoa retsy aloha mba hitsofika ao ozy izy Jesosy mandehana asivitehaka mafy raha lasy anavavy alleloia raha lasy anavavy zay zavatra tsy hain'olona feheziny dia azonao feheziny averiko zay zavatra tsy hain'ny olona ny mifehy azy dia vitanao no mifehy azy satria manana zavatra ianao zay tsy hananan'ny olona alleloia fantatrao Davida verina indray ny tantaran'i Davida dia niadika ny Goliata miaramila n'Israely tamin'izany dia lava ranjanana daholy manomboka amin'ny Saoly i Saoly ngezandrindra Saoly mpanjaka ngezandrindra miaramila n'Israely ry Eliaba zokony Davida lamato ry Semariza daholy reny zokony Davida reny nanana zoky ngeza be daholy Davida ary vavety be daholy fa rehefa tonga teo amin'ny Goliata koa kely sangeza vao maika ngeza lavitra ngeza ihany Saoly ngeza ihany ry Eliaba ngeza ihany ny zokony Davida fa Goliata koa mbola maninona mbola ngeza lavitra no reo miaramila n'Israely reo any ka vao nahita ny Goliata miaramila n'Israely dia naninona daholy natahotra sy mipara rehetra daholy satria nijery ivelany ary ny tao an-tsain'izy ireo dia zao miakina amin'ny zavatra ety ivelany miakina amin'ny zavatra ety ivelany ny afamandresany io ceinture inona io ceinture noir sa ceinture marron sa karate firay midanina kongofona nahoana nataony aramarshop nahoana nataony mijery ivelany fa ny an'i Davida indray tsy le tao ivelany no mikonty fa le inona le ao anaty ny an'i Davida tsy le ivelany fa le tao anaty zao ny tenin'i Davida tamin'ny Goliata
ianao ny ry Goliata manatona amin'ny lefiny amin'ny lefipo ianao manatona amin'ny fahaizanao miady ianao manatona amin'ny karate ianao manatona amina ceinture noire 7e dan fa za manatona anao tsy le zavatra ety ivelany fa manatona anao amin'ny anaran'iza ozy izy Jehova Andriamanitry ny Israely zay efa noeky anao ataovy aleluia le zavatra ato anaty ahoana hoe le zavatra ato anaty ny afahako miatrika anao androandro Goliata dia tsy karate tsy kung-fu tsy zavatra ivelany tsy fahaizana miady tsy vola amin'ny kareny fa ny afahako mandresy anao androany manana zavatra tsy anananao ato anatiko ato manana zavatra tsy anananao raha lasina bavy fatatrao ny mahatonga ny mpino maro resy ary efa resy ary mbola ho resy tsotra le antony raha vo miady ianao ka zavatra ety ivelany dia tsy manana noho ny ananan'ny olona ianao averiko raha zavatra ivelany dia ahoana hoe azafady tenenao zay ny eo nilanao raha enao nge tsy manana noho ny ananan'ny olona hoe mety tenenao ho any amin'ny tribonaly ampiasa 15 millions ao amin'ny tribonaly ny anao 15 millions no ampiasainao fa ny an'ny olona 200 millions no ampiasainy andresy anao sa tsy andresy tsy mandresy raha hoy ianao hoe vava samy manana azafady tsy manana noho ny ananan'izao tontolo zao ianao raha vava petraty tsara raha tsy te ho tenenan'ny olona ratsy aza mizesy tamin'izany hoe fangasy raha mpivavaka dia tsinitsindrina oatra zany aleo rangafa samy ifamaly eto petraty tsara tsy manana opa sy teny ratsy noho ny ananan'ny olona ianao tsy manana vava noho ny ananan'ny olona ianao raha hoy ianao hoe zay rangampivavaka zay tsy mandeha fidrany fa totondro samy manana rahalahy petraty tsara fa tsy manana daka sy totondro ohatran'ny olona ianao aza miady amin'ny nofo aman-dra zavatra anankiray ny anananao entinao miady manana zavatra ianao anatinao ao manana zavatra ianao anatinao ao alleluia alleluia tiana ny anarako dia ny zavatra nataon'ny tompo tampoko isaorako azy aloha fa nahatratra raiky amby 30 taona androany za dia isaorako anazy zany eka ho an'i Jesosy dia tsy vavolombela fotsiny aho hoe raha ny fahazazanay sy ny netim-boanay dia tsy ohatr'izao fa ny aina tamin'ny atao hoe famatsiana avy any an-danitra nandritra ny herintaona zao any tena nanompo tato indray aman-dreniko manompo ato fa za tsy tato tena nandritra ny herintaona ny ainga tamin'ny atao hoe tsy haiko tsy misy ozy ny olona nefa raha tena hoe tsy misy mandainga zany ny tokantrano zay nanomboka ny taona 2021 tsy nanana fandriny zay fa ny tokantrano taty Antananarivo zay telo menada dia ny fandrinanay boty fotsy no natambatambatra tena natoky an'Andriamanitra zay hoe hiala tao amin'ny ray aman-dreninay dia nifindra tao amin'ny manjakaray zay tsy nanany zay fa tena hoe ny kely tena natambatambatray ho be fa amin'izao zay tena raha miditra ao an-tranonay dia tena tsy mino hoe ohatr'izao ve le nitondran'Andriamanitra anay niditra tato amin'ity trano ity za te hiteny amintsika hoe rehefa tena mahatoky ny fitondran'Andriamanitra ianao rehefa tena hoe iainanao ny fatokina dia manampy anao Andriamanitra mitondra fahamatsiana avy any an-danitra izy ny fahazazanay te hiteny anao hoe zay efa nikaraha manana salamban'olona tamin'ny zahako 7 taona mikaraha manana salamban'olona ianao tamin'ny anao 7 taona zarery fa ray aman-dreniko vao nanompo tato amin'ny vahoan'ny oloko neninay vao tonga amin'izao te hiteny foana hoe ninona anananao androany ninona tsy anananao androany ka raha ohatra hoe atsimbadiko ny tompo ny tantaranao dia maneky fa misy lalana tsy takatry ny sainao ambadiky dia misaotra ny tompo zaho zy n'Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga tsy haiko atao fa fiainana nainga tamin'ny tsy misy zao izy tahian'Andriamanitra be misy olona tahian'Andriamanitra ihany koa eto tahian' Jesosy ianao maheresy
soala mbola fanandriamanitra nafako mitsory vavolombelona zay koa tamin'izay mbola tsy tato loha somary mbola niaina tamina tena efa sahiranana za moa zany efa mpiasa-panjakana efa ela ihany fa mpiasa-panjakana efa elo ony izy dia tamin'izy mbola tsy nivavaka tato tena sahirana be mihitsy ny teny mafimafy kely fany ia dia soran'andriamanitra moa zany fa za koa moa zany nianatra ihany dia aminay mako misy hoe classement zay fiakarana catégorie zany dia izy hoe fa ela nivita le fianarana fa tamin'ny 27 mars atao no nivoaka le classement catégorie 8 dia soran'andriamanitra fa tafitsy anaty liste tsy izy hoe tena sivana le izy dia sorana an'andriamanitra fa tafita soamantsara dia faharoan'izay koa moa zany tamin'ny anniversaire-ny pasteur Hery tamin'ny 11 mai no nazahoanay fiara voalohany dia tamin'ny mois de mai teo ihany koa tamin'ny farany vola mois de mai teo koa nazahoanay tokotany ay fa nesesy mihitsy zany fitahina tapabolana zay naharary tena raha mihitsy navoaka marary dia raha mihitsy mivoaka zany dia tena nalemy daholo vatako ray manontolo marina fa tsy nandeha dokotera ihany maha-olombelona fa raha tsy teo zany fanatsoko pasteur tsy nijanona mihitsy le aretiko isorako an'andriamanitra fa tsapako fa jesosy nalasytelana nisy fotoana nangataka tamin'andriamanitra hoe mba meo asa tsara dia asa fanaraka amin'ny sitraponao dia nisy fotoana tamin'ny taona 2021 le farany taona iny volana novembre nasa tamina colle dia nisy fotoana tsy meny zareo ny karama dia nialy izay be dia be zay zany nialy dia avy eo nangataka ihany hoe tompo mba meo asa mifanaraka amin'ny sitraponao ihany fa za tsy ala aminao fa raha vao mahita azy eo dia omeko anao ny atsasaky ny karamako dia anoko anao foana dia ijoro vavolombelona ihany koa dia avy eo tsy nahita asa mihitsy aloha roa volana nitady asa foana io zay hoe zaho tsy kivy fa mbola hivavaka foana dia tonga mivavaka teto foana isan-kalaka misy dia talata dia alahady dia mivavaka eto foana dia nisy fotoana amin'izay nandeha nitady asa zay dia nandeha tamina grande boîte dia tamin'izay dia nanao entretien dia atsona ianao ozy izy rehefa voaray dia ozy izy hoe miomana ozy izy fa amin'ny herinandro ny entretien dia eny araha dia tampotampoka teo tonga le deo dia manao entretien ianao ozy izy androany alaka misy ariva rehefa vita le entretien dia tamin'ny 12 no nivaly dia voaray somatsara dia findra paola ako dia sady le paola nisy ana io tsy miasa sabotsy sy lahady dia avy eo dia ty zanako ty ho atao asoavana amin'ity dia za hoe tompo ianao mahalala an'izay hevitra hitondrana ho anahy dia za toky anao foana tsy ala aminao mihitsy dia avy eo dia tamin'ny dia hoe misy fisondrotan-karama hoe hotazoma poste CDI zany dia tamin'ny volana février ilay izy ny hoe ho CDI zeny dia mbola tsy nisy fa hoe miembotra dia tonga ny tamin'ny volana mars dia hoe leo fa mbola miandro izy miandro campagne vaovao dia tonga amin'izay ny tamin'ny volana mai teo dia efa nisitraka ilay fisondrotan-karama zava-tsiloko vavolombelona eto zany za zany efa roa taona narary dia firy taona narary roa taona roa taona ino aretinao vao maty kelikely mamanay dia narary nisy calcul za calcul dia fibrone dia mivavaka tato vadiko mivavaka voalohany tato dia nentina tany any dokotera nesa tamin'ny karana dia raha nesa tamin'ny karana nanomboka narary dia nentina tany any dokotera dia tsy hitany dokotera ilay aretiny dia mivavaka tato vadiko voalohany dia ozy izy hoe andao ianao ozy izy etina mivavaka nentina tamin'ny dokotera ilay aretiny dia tsy hitany dokotera dia efa lany vola ilay patroako dia tsy nentiny tsabana ntsony dia vadiko mivavaka voalohany dita tato dia raha mivavaka tato izy dia andao ianao ozy izy hoentina mivavaka ry dia sitsana dia mivavahana eny atao Deliverance dia nisy zavatra fotsifotsy be reny mivoaka tany mivavako tany madididity be tsy loto be reny zany dia mavomavo ny farany sitrana ianao avy eo sitrana izao sitrana dia ozy izy ake aleolo dia mbola tsy vita batisa aloha izay mivady
dia oza ianao aloha vita batisa izay vady a dia jovavolombelona satria masitany sy tranon'i jesosy dia inona ny afatra ho an'ny olona mety anaty fahasalamana ohatr'izay dia ny afatsameko ny olona tsy fahasalamana tsy izay dia misofoana mivavaka manompo an'i jesosy fa izy manasitany